mianatra eo tongotrao. Ao ve ny zazakely tonga eo amin'ny fotoanany famerenana lesona indraytsika. Faly miaraba ny zazakely rehetra any atokantrano any. Miramirana ny zazakely, salama tsara ny zazakely tamin'izay fotoana rehetrarehetra izay. Eny ary amerina lesona faheniny tsika fa andao ifampiarahaba indray. Te hivavaka isika dia hanao ny lesona. Ao ary anao ny hira arabaina ianao 1, 2, 3. Arabaina ianao salama ve, manaona akory re. Arabaina ianao salama ve, faly mahita se. Faly be mihaona amin'ny zazakely, akambana ny tanana, ahondrika aloha vavaka sika. Jesosy io mpisaotra anao zahay fa mbola ampiaonay anao lesona. Ampio zahay mba hiaino tsara. Mpisaotra Jesosy io. Amen. Enary tonga eo amin'ny lesona fa enina sahady tsika. Mandeha be ny fotoana rakizy efa ngeza be angely zazakely. Mandeha be ny fotoanantsika. Lesona faheniny sika zao ny lohateny rahona sy afo. Rahona sy afo. Ny tsy antsery morakely. Izao mombanareo mandrakariva. Izao mombanareo mandrakariva. Andriamanitra anie zany izao zany. Mombantsika mandrakariva hony Andriamanitra. Tohizatsika ihany ny lesona. Aiza moa zao ilay zanak'Israely? Any anefitra. Mandeha any anefitra. Le tany efitra moa maninona? Maina be. Tsy misy alokaloka, tsy misy hazo, tsy misy bozaka, tsisy rano. Maina be an-tany maina. Maina be mamay be ny loka nefa rakizy Andriamanitra tsara fanahy be. Tia atsika. Na dia mandeha amin'ny tany maina ary ny zanak'Israely dia arovan'Andriamanitra. Ohatra ny hoe mandeha amin'ny tany misy bozaka izany zareo nefa ny andro mamay be. Tsy azony zareo hoe tany mangazana ange, tany maina ange ny andehanany satria miaro azy Andriamanitra. Inao sy nareo tany Andriamanitra. Rehefa amin'ny atoandro dia asiana an'io rahona fotsifotsy be eo amin'ny lanitra io ange misy rahona. Le lanitra mangamanga dia misy an'ilay rahona fotsifotsy be iny dia iny zany manalokaloka ny zanak'Israely amin'ny atoandro. Dia iny rahona iny rehefa amin'ny alina mivadika lasa afo dia manafana ny zanak'Israely. Dia iny mitarika eo alohan'ny zanak'Israely. Malomaloky ny rahona amin'ny atoandro mangatsiatsika vokatry ny rahona amin'ny atoandro mafana amin'ny alina satria misy andro afo izay manazava mitarika ny zanak'Israely. Tena tia ny zanak'Israely Andriamanitra. Mikarakara ny zanak'Israely Andriamanitra. Momba ny zanak'Israely Andriamanitra. Na dia efa misy an'ireny miaramila ratsy fanahy reny ary tamin'ny andro miaramila sika mono ny zanak'Israely efa nomba azy ireo Andriamanitra. Tsy navelany tratran'ireo miaramila ireo ny zanak'Israely fa narovany no tahiny. Na dia efa natahotra ireo zanak'Israely ireo. Maty tsika androany fa tratran'ireny zanak'Israely reny miaramila ny Egiptianina ireny. Nomba ny zanak'Israely mandrakariva Andriamanitra. Tsara Andriamanitra. Na dia mpimenimeny na ran'ny zanak'Israely.
na dia manao zay zavatra ratsy eo amin'Andriamanitra raha zanak'Israely, nanao zavatra natezitra Mosesy raha zanak'Israely dia nomba azy foana Andriamanitra, nikarakara azy foana Andriamanitra, tsy nanadino azy mihitsy Andriamanitra. Raha izy Andriamanitra dia momba antsika mandrakariva, tsy mahafoy antsika mandrakariva, mandefa androraoana izy amin'ny atoandro mba hanalokaloka antsika hiaraka amintsika, ary mandefa ny andro afo izy amin'ny alina mba hamonjeny antsika, mba ombany antsika, momba antsika Andriamanitra, miaro antsika Andriamanitra, na andro na alina dia miaraka amintsika Andriamanitra. Tsara rak'izy Andriamanitra, mahafinaritra rak'izy Andriamanitra, tena tiantsika Andriamanitra. Ny hira ny zanak'Israely nanao hoe misaotra anao Andriamanitra fa momba ny vahoakanao ianao. Dia andeha koa isika hanao ohatran'izany, andeha averintsika izao, teny izao: misaotra anao Andriamanitra fa momba mandrakariva ianao. Averina, misaotra anao Andriamanitra fa momba mandrakariva ianao. Momba antsika Andriamanitra, mikarakara antsika Andriamanitra, mitahy antsika Andriamanitra, mitarika antsika Andriamanitra. Isaorantsika izy amin'izany rehetra izany. Andeha ho farana antsika ny lesona, satria omba antsika Andriamanitra mandritra ny sabata sy mandritra ny enemana. Andeha isika hivavaka hisaotra an'Andriamanitra dia ifanao veloma isika rehefa avy eo. Ao ary akambana ny tanana, ahondrika ny loha, akipy ny maso. Misaotra anao izay Jesosy eo fa momba anay ianao. Misaotra Tompo, amen. Eny ary mahafinaritra ny fihaonana fandesika ifanao veloma dia amin'ny herin'ny Dray. Ao ary 1, 2, 3. Mirava ny sekoly sabata na izao, veloma veloma manaova ny soa, veloma veloma endre tsarako, endre tsara rarak'izy kely ry zazakely dia mirary soa antsika mandritra ny sabata. Mandra-pioana tompoko. Daholo indray ny zazaboto, tratry ny sabato, tonga tao tokantranontsika indray hitondra tantara toy n'ilay mpanompo vavikely anankiray no entiko amintsika an'io. Dia hisaotra an'Andriamanitra izany sika no izany sabata fitsarana omeny antsika izany sady notahiny sika rehetra dia tafaraka indray. Akambano ary ny tanany dia ahondrika ny loha, akipy ny maso, hiaraka hivavaka sika. Jesosy zokinay misaotra anao izay noho ny fitahiana izay nomenao anay indray nandritra ny enemana. Dia mikarakara anay zazaboto rehetra ianao, omenao sabata fitsaharana indray izahay, sady mbola omenao ny teninao mba handraisanay lesona. Dia misaotra indrindra Jesosy fa amin'ny anaranao no angatanay vavaka. Amen. Ny lohatenin'ny tantara no entiko aminareo androany dia hoe mpanompon'Andriamanitra, nanompo an'Andriamanitra ilay zazavavy kely. Toy n'ilay tamin'ny heriny inge izany zazavavy kely izany. Ny teny natao tadidy ao amin'ny Tesaloniana 2:2-9:20 sy ny 17:20. Dia izao aloha ny vakin'ilay izy rehefa avy eo tsika miaraka manao tsiaky jery. Vakiko aloha dia mihaino tsara nareo Andriamanitra ne ampahery anareo amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra. Dao ary araka merina isika. Andriamanitra ne anampy anareo, ampahery anareo. Averen'ireo mandeha hoe Andriamanitra ne ampahery anareo amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra. Bravo! Tsara be indray ty tantara hoentiko aminareo an'io ty andraisantsika lesona mandrakariva izany. Dia petraka tsara mijery manaraka an'izay tantara izay. Nareo moa zaza hely eny ary.
indro ity zazavavy kely andevo mpanompo fa manala ireo tavoahangy-dranomanitra eo amin'ny toerana ka mamafa ny vovoka eo aminy. Manjelanjelatra ery ireo tavoahangy ireo rehefa tratry ny taramasoandro izay miditra eo amin'ny varavarankely ny efitrano fandriana. Tsy izany anefa niseho indray andro. Nikatona avokoa mantsy ny lambam-baravarankely teo amin'ny efitrano fandriana ary indro ny vadina mana fa mipetraka eo ambony fandriana ao amin'ny haizinao. Mifokofoko mitomany. Fantatr'ilay zazavavy kely ny antony nampitomany azy. Tratra ny aretina abokana ny kapiteny Namana. Tsy nisy nahay nanasitrana an'izany anefa. Rehefa boka ny olona dia lasa rakotra pentipentina fotsifotsy ny hodiny ary hita tamin'ny Namana izany na izy koa aza tsy nahatsapa zavatra amin'ny tanany sy ny tongony. Nalahelo mafy ny vadiny Namana noho izany. Lasa ilay zazavavy kely nitsaitsaika nanatona ny fandriana. Iriko raha mba manatona an'ilay mpaminany any amin'ny firenenay Namana tompoko, hoy izy raha nibitsibitsika tamin'ny vadiny Namana. Afaka manasitrana io aretina io Elisa mpaminany. Nofafan'ilay ramatoa ny ranomasina. Inona tsara hoe izany zavatra lazaindry izany? Hoy ny fanontaniana. Dia notantarain'ilay zazavavy kely azy teo ny momba ny Elisa mpaminany izay monina any amin'ny firenen'i Israely. Manao fahagagana amin'ny alalan'ny Elisa mpaminany ilay tompon'ny lanitra hoy rakalakely. Dia nambarany tamin'ny vadiny Namana avokoa izay rehetra nampianarin'ny ray aman-dreny azy mikasika ilay Andriamanitra velona sady marina. Niala avy teo am-pandriana ny vadiny Namana. Hitondray rano hanasako tarehy hoy izy. Tsy maintsy miresaka amin'ny vadiko aho aho. Ny kapiteny Namana no feny tafiky ny mpanjaka dia notantarain'ny Namana tamin'ny mpanjaka ny zavatra nambaran'ilay zazavavy kely tamin'ny vadiny. Andeha izaha izany mpaminany izany ianao, hoy mpanjaka tamin'ny Namana. Nampitondra taratasy ho any amin'ny mpanjakan'i Israely aho. Nitondra fanomezana maromaro Namana dia talenta volafotsy sy volamena ary fitafiana tsara tarehy impito misolo. Fanomezana atolony izay manasitrana azy ireo. Rehefa namaky ny taratasy ny mpitondra ny mpanjakan'ny Siria nefa ny mpanjakan'ny Israely dia sahirantsaina lala satria fantany fa tsy ho vitany ny hanasitrana ny Namana. Nitebiteby fatratra izy. Ahoana tokoa moa izao raha tsy sitrana eo Namana dia hanafika anay indray ny mpanjakan'ny Siria. Reny Elisa mpaminany ny fahatongavan'ny Namana ka nandefa havatra ho any amin'ny mpanjakan'ny Israely izy. Nahoana ianao no sahiran-tsaina toy izao? Alefaso akaty amiko Namana dia ho fantany fa misy mpaminany tokoa eto amin'ny Israely. Fantatry Elisa fa tsy mahay manasitrana ny Namana izy fa Andriamanitra no mahavita manao an'izany. Na Elisa mpaminany na ilay zazavavy kely dia samy naniry ny alalan'ny Namana an'ilay Andriamanitra marina. Naneho ny fitiavany an'Andriamanitra tamin'ny fanampiana ny vadiny Namana ilay zazavavy kely ary koa tamin'ny rehetra nambarana. Tiany nanambara amin'ny hafa ny momba an'Andriamanitra. Ianareo rankizy dia afaka manompo an'Andriamanitra amin'ny zavatra ataonareo sy lazainareo. Izany no nahafantaran'ny olona fa tian'Andriamanitra ianareo. Kokoa daholo ianareo rankizy namako, manonona ny fahasoavan'i Jesosy mandrakariva ho anareo amin'ity sabata mahafinaritra ity. Tafaraka eto indray ary isika mino aho fa faly indrindra ianareo. Eo am-panarahana indray ny famotinana ny lohahevitrintsika. Lohahevitra fahafiry moa izao isika eo? Lohahevitra fahaenina. Lohahevitra fahaenina izay mitondra ny lohateny hoe tsara noho ny volamena. Tsara noho ny volamena. Ny andalan-teny izay nianarantsika nataontsika
Fitadidy dia hita tao amin'ny Jaona 2:20 andininy 1:20, Jaona 2:20 andininy 1:20 manao hoe mba tahahita an Jesosy izahay, mba tahahita an Jesosy izahay. Jaona 2:20 andininy 1:20. Maro tokoa ngeraka izy ny namantsika te hahita an Jesosy ary rin Jesosy izao sy ianao io hitarika an'izy ireo amin'izany fahitana azy izany. Ka dia andao ary ho arahana indray ny tantarantsika. Tsy metimety aho izany ho ka ty marary ny fafoniko. Marary koa ny fafoniko io Eliana takeliny. Za koa anie mba tsy tsara hoy neny nanampy tamin'ny Sainto Rakizy. Heveriko fa tratry ny fanafiana kely avokoa isika rehetra. Tokony antso mpitsabo angamba isika. Noho izany dia niantso tany amin'ny Braon Dokotera Katoany eny tokoa afaka mizaha azy ireo teo ny eo ilay dokotera. Andro vitsivitsy monja taty aoriana dia sitra ny Katisy Wily ary neny. I Petera sy ireo apôstôly hafa dia nanampy olona marary maro. Tsy mpitsabo anefa izy ireo rakizy. Nanan-kery ny manasitrana miavaka izy ireo. Nampiasain'ny fanahy masina tamin'ny fomba manokana izy ireo Tena nahafinaritra tamin'izany fotoana izany. Sahirana ny apôstôly nanomboka vao maraina mandrak'alina. Tahaka nambaran'i Jesosy mihitsy ny fandehany. Natsotra ny ambony ny tanany izay sady lava ny matanjaka ho fiderana ny tompo. Tadidinareo ve nambaran'i Jesosy antsika talohan'ny akarany ho any an-danitra? Nambarany fa isika izay mino azy dia hanendry olona marary ary dia ho sitrana amin'ny marary. Niatokatoka ireo apôstôly hafa nanaiky izany. Nahita an Jesosy nanao fahagagana maro ankoatra izany izy ireo. Ren'izy ireo angeraka izy ny fampanantenana avy aminy hoe hanolotra hery ho an'ny mpanaraka azy izy. Afaka izy ireo manao tahaka izany ihany koa Mitranga izany ankehitriny. Feno fanahy masina izy ireo ary ny fanahy masina dia nampiasa ny isam-batan'olona tamin'izy ireo. Tamin'ny fomba tsy takatry ny saina, tamin'ny famantarana sy ny fahagagana. Nanasitrana amin'ny marary, nanampy ny olona tamin'ny fahasairanana. Ny apôstôly sy ireo olona vaovao tamin'ny finoana dia niaona matetika teo amin'ny fialofan'i Solomona tao amin'ny tempoly. Tsy reraka mihitsy izy ireo mifampizara ny vaovao mahafaly momba an'i Jesosy ary matetika izy ireo no miara mivavaka ao. Ny maro isan'andro ny olona nenon'ny tompo. Lehilahy sy vehivavy maro anie no niditra tao anatin'ny fikambanam-pino fanandramana vaovao no niaina ny isan'andro. Eniky ny zava-mahagaga ny fiainan'izy ireo. Eniky ny teny an-dalambe feno vovoka ny marary. Ny tsotra teo am-pandriny na teo amin'ny kidorony izy ireny. Na tena fa mba handalovan'ny aloko ny Petera Nino izy ireo fa ho sitrana ray izany no mitranga. Vahoaka maro ny tonga, vahoaka mifanositosika samy maika. Tsy avy any amin'ny tanàna iray ihany fa avy any amin'ny tanàna sy vohitra manodidina an'i Jerosalema ihany koa. Nandringa avy any ambanivohitra sy ny Kilemaina, ny lehilahy sy ny vehivavy jamba dia nentina tany Jerosalema. Nentina tany ihany koa nge ny olona nitoerany fanaratsy izay nanana fianakaviana na namana marary dia nitady fomba hitondrana azy ireo eo amin'ny apôstôly. Nambaran'ny Baiboly fa izay rehetra tonga dia sitrana. Niparitaka toy ny doro tanety ilay vaovao mahafaly momba an'i Jesosy rakizy. Manompo tokoa isika rehefa mitondra fanasitranana ho an'ny hafa. Miaraba ny tanora rehetra, ny mpiaino tsy akanavaka ihany koa izay miaino radio Azisa ankehitriny ary manaraka ny page Facebook ny 604. Tonga amin'ny lohahevitra anankiray indray isika izay isotonantsika lesona, manao hoe mamindra tendrombohitra. Mamindra tendrombohitra, zavatsarotra izany. Ahoana moa ny amondrana tendrombohitra?
ny tendrombohitra zay sary anehoana ny zavatra anankiray tsy azo tsy afaka hietsika mihitsy satria na ny fototra ilay tendrombohitra azy dia tsy azonao atao nininina kanefa dia io mihitsy no afindra raha manana finoana ianao. dia izao nolazain'ny Matio 5:24 dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, raha misy olona ta hanaraka ahy, aoka izy andany tenany sy hitondra ny azo fijaliana ka hanaraka ahy. Eo amin'ny fanarahana Jesosy zany dia mety misy zavatra goavana, mety misy zavatra tena manahirana, ary zany indraindray matetika no tsy tsapantsika fa tsika mieritreritra hoe rehefa miaraka amin'i Jesosy dia milamindamina be. Tsia, rehefa miaraka amin'i Jesosy dia misy zavatra manahirana kanefa anehoan'Andriamanitra, anehoan'i Jesosy ny voninahiny ilay zava-manahirana dia miravina. Zay nge izy. Ary zay ny mahasamy hafa ny olona kristianina sy ny tsy kristianina. Raha samy manana olana eo dia ny anankiray afaka mitondra an'izany eo amin'i Jesosy dia anehoan'i Jesosy ny voninahiny ilay olana, fa ny anankiray kosa dia miady rery eo dia miantso olona, miantso an'izao rehetrarehetra zao kanefa ny eo ihany ny eo. Mety efa tahaka ny tendrombohitra mihitsy ilay olana satria ilay tendrombohitra dia sary anankiray anehoana zavatra tena goavana manoloana antsika hoe tsisy azo atao nininina intsony ity, kanefa rehefa manana finoana isika dia afaka ny ivazany. Misy ny antsoina hoe kely finoana. Nisy an'ilay tovolahy nisy fanahy maloto ary mampalahelo satria hatramin'izy mbola kely dia mitady hamono azy io fanahy maloto io, mianjera amin'ny afo izy, mianjeranjera eto sy eroa izy, maratra izy, ary malahelo mihitsy ny ray aman-dreniny satria izany no mahazo an'ity tovolahy kely ity. Gejainy ny fanahy maloto dia nentina teo amin'ny mpianatra kanefa dia tena olana ho an'ny mpianatra zany satria tsy vitan zareo na nasitrana azy hoe tsy vita ity, ohatry ny tendrombohitra lehibe anankiray, tsy hita hoe ahoana ny anakisahana azy, ahoana ny amindrana azy, kanefa izy ireo dia efa nomena fahefana ihany mba hamoaka demonia, fa tamin'ity indray mitoraka ity dia tsy nivoaka, tsy vitan'izy ireo ilay asana manadio na manala ny fanahy ratsy tao amin'ilay tovolahy. Dia rehefa nanantona an'i Jesosy ilay raim-pianakaviana dia teny taminy hoe io ilay zanako e, marary e, misy fanahy maloto e, efa nentina teo amin'ny mpianatra ao ihany fa tsy afaka ry zareo. Dia ahoana tokoa ary zany. Dia anisan'ny zavatra noresahan'i Jesosy rehefa mamaky ny filazantsara isika eo amin'ny Matio 20 dia ny mpianatra mihitsy ny kely finoana. Fa ny zava-dehibe indray kosa nefa ilay raim-pianakaviana dia manana finoana. Tena mino aho, tena mino aho. Io ilay raim-pianakaviana ary vonjeo aho mba ho afaka amin'ny tsy finoko e, vonjeo aho mba ho afaka amin'ny fisalasalako. Ary tamin'izay fotoan'izay dia namonjy ilay tovolahy kely tamin'ny alalan'ny rainy Jesosy. Zany hoe na dia ilay rainy aza zany neny dia afaka ny hositrana ilay tovolahy kely. Tsy voatery ilay tovolahy kely no manana finoana, fa na dia ny ray tao anatin'ilay fianakaviana aza nanana finoana dia hositrana izy. Ary zany ihany koa no ilaliana indrindra mba ho fanandramantsika eo amin'ny fanarahana ny Tompo. Na dia tsy ino daholo aza ny ray trano, mba misy anankiray dia ianao zany, amin'ny alalanao dia ho tahiana ny fianakaviana. Raha tsy mino izy ireo, ianao kosa mino noho ny finoanao, dia izy zavatra iseho eo amin'ny fianakaviana, izy zavatra iseho eo amin'ny mpiarahamonina, amin'ny mpiara-mianatra, amin'ny mpiara-miasa noho ny aminao. Nanana finoana ny rain'ity tovolahy kely ity, ary izay finoana izay ihany koa no tiana mba hanananao. Raha tsy hanananao zany dia mangatà, Tompo vonjeo aho dia mba omeo finoana fa za misalasala, dia ho afaka amin'ny fisalasalanao ianao, dia hanome finoananao Kristy dia ilamina ny toe-javatra rehetra. Mba ho amintsika indray ihany koa ny finoana ity raim-pianakaviana ity ka ho afaka ny manodidina antsika rehetra. Ho amin'ny manaraka indray ary. Velo Marsia.
mianatra eo tongotrao.